Androany moa dia fantatra fa tany amin'ny commune Andranofeno kosa indray no nanatanteraka fitokanana fotodrafitrasa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy Ramatoa vadiny ka hoentina mitsika eto ihany ny sary mirakitra izay. Izay ny amin'iny fa isan'ireo firenena izay tsy manary an'i Madagasikara ny firenena indiana ka misy araka izany ireo mpandraharaha indiana no manolotra fanampiana ho an'ny malagasy amin'ny alalan'ireo firaisamonim-pirenena efa misy eto amintsika. Anisan'ireo firenena izay mankasitraka ny finiavan'ireo firaisamonim-pirenena eto an-toerana amin'ny fikatsahana izay mety hanampiana ny malagasy sahirana ny mpandraharaha avy amin'ny firenena indiana ka izany indrindra no isan'ny antony iray nahatonga n'Andriamatoa Kroshwenda Singh izay misolo tena ny Madagasikara eo amin'ny lafiny fifanankalozana ara-barotra hanampy ny firaisamonim-pirenena farihy malagasy indrindra eo amin'ny fampiroboroboana ny tetikasa exode urbain. Ponay mangarahara ny fizarana an'izy niaraka tamin'ny mpanao gazety. Dia faly tamin'ilay ezaka izy en plus moa zany izy no anisan'ny maisy vo amin'ny varotra sy ny rehetra namola ny opérateur économique hafany namany tena félicité ny exode urbain. Dia ny goavana indrindra zany anatin'ny exode urbain dia ny ametrahana izay buanay moa manomboka am'ty herinandro ity teny hoe ametrahana n'ilay tetikasa fiarina zany hoe tady vola mifananganana ireo société maro isan-karazany. Dia eo indrindra moa zany ny andrandrainay sy talaonay an'ilay projet Procom fa tsy ny Union européenne na 1 million d'euros koa zay. Dia zay koa zany zavatra anankiray ao anatin'izay rehetra zay fa aorianany jiro sondan zany dia ny activité miandry an'io zay soranay lehibe azy dia ny resaka fiarina ny ametrahanay orinasa ao anatin'ny tanàna io satria rehefa misy orinasa ao dia nanomboka tamin'ny sabotsy ty zao ny rehatra ny jiro dia aorianan'izay rehetrarehetra zay zany miditra ny rano dia ireo orinasa ivelomana dia mino fa tsisy olona tsony mijanona anatin'ny fanitrana fa afaka mandeha le projet. Amin'izao fotoana izao dia efa mitetina 7 tapitrisa ariary ny vola efa natolotra ity mpandraharaha indiana ity ho an'ny firaisamonim-pirenena entina hamatsiana rano fisotro madio ho an'ny tanàna eny Soanietanana. Ankoatr'ireo dia manam-pikasana ny hanokatra orinasa maromaro eto an-toerana ihany koa ity mpandraharaha ity entina hiadiana amin'ny tsy fananana asa. Rehefa nahatsapa moa ireo mpandraharaha vahiny fa miasa ao anatin'ny mangarahara ary koa amin'ny fitondrana tsara tatana ny firaisamonim-pirenena malagasy toa ny afary dia tsy nikely sorika izy ireo nanampy ity firaisamonim-pirenena